Pejim-baovao hafa tanteraka kosa iray dia tsy mitsatra ny miakatra ny vidim-piainana amin'izao vanim-potoana izao. Eo anatrehan'izany indrindra dia tokony hisy ny fipetra-matotra raisina hoy ny senatera Kolo Roger filoha-hevitry ny antenimieran-dolona momba ny arina fandrehatra manokana dia nasiany ny senatera ity teny ihany koa ny momba izay. Tokony hisy fipetra-matotra raisina manoloana amin'ny fiakaran'ny vidim-piainana hoy ny senatera Kolo Roger izay filoha-hevitry ny antenimieran-dolona faritany ny Toliary. Nasiany teny manokana momba ny arina fandrehatra izay nisy fiakarana mihoatra ny 500 isan-jato. Le fitavy vidim-piainana aloha dia tokony atao mihitsy izay mba hampidina azy mba tsy hampiakatra azy loatra satria fa tokony hisy contrôle, tokony ho jerena mihitsy momba an'io fa sahala amin'ny charbon zany hita fa ny charbon tena mitambatra miakatra indroa mihitsy ny vidiny charbon misy antony kamba zany ina na tonga an'izany hoe loi de l'offre de la demande igny tokony jerentsika misy olona hoe misy miteny hoe misy mividy an'izy io hoentiny aminy na tsy fisiany hazo na ny surveillance ny hazo tokony hevena zany tokony hevena ahoana fomba hitongana an'izany mba hahovana koa ny fomba ny source d'énergie eto amintsika satria efa tao mba tsy hanapahana ny hazo kanefa tokony mba atao koa izay ampisy ny source d'énergie hafa zany four électrique, four solaire sahala amin'izany tokony hiaterana mafy mihitsy ny momba an'ireny ary hojerena tokoa ino ny hoe ny énergie maharitra. Milaza ny loholona Kolo Roger fa ilaina ny fiarahamientana rehetra amin'ny fanarenana amin'ny firenena.